Luna terina fire latsaka Zina fe lekapuka Faniraniray zanako diray nanoltra niainy tao Kalvary izy reriany no nanadio sy nanafaka. Alleluia. Amin'ny fofeno fifaliana tanteraka indray ry havana malala no idirako ao atokatraninao amin'izao fotoana izao. Na izany iza toerana misy anao ity ao mpanomponao pasteur Jean Paul Rakotinirina hitondran'i Jesosy Kristy izay afaka tena mpitoetra ny fiadanany tanteraka ho anao sy ao amin'ny tokatranonao. Etona dia teilaza ampatsiaro amintsika mianakavy izay azoko lazaina manokana fa meny tompotombotsoa anaraka izao fotoana eto androan'izao aho fa Jesosy Kristy tompo dia ny teny zao manambara manao hoe raha misy olona ozy izy na tokatrano mandray anareo dia tonony amin'izany olona izany na amin'izany tokatrano izany ny fiadanana. Teilaza aminao androany manao hoe raha napiditra ao tokatranonao ianao eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'izao fitaovam-pahitan-davitra izao anaraka mivantany ity fotoana eto ankehitriny ity tsy izao nampidirinao mpanompotsy masoa Jesosy Kristy izay atao anatiko tonga ao aminao amin'ity ankehitriny ity. Teilaza amintsika mianakavy manao hoe fiadanana ny ho anao. Raha sitraka ao ara dia andao isika mianakavy hiaraka hivavaka angataka amin'Andriamanitra mba hitarika antsika eto amin'ny alalan'ny fanahy masina izay parakleto pampahiry sy mpampianatra mpampionona sy mpampiaiky hiaraka amintsika eto amin'izao fotoana izao eto androany. Minoy ianao fa ny tepitepinao ny tahotrao ny fanahinao ny retina mitsanga eo amin'ny fiainanao natoina zava-misy eo amin'ny fiainanao androany matoky ny tompo ianao fa mity androany ity mitompona nanapa-kevitra hitahinao tanteraka amin'ny alan'izao fotoana ifanaovantsika zao fa manana faritana hatramin'ny farany ianao mandritry ny fotoana fohy izay ifampizaratsika eto amin'ity toeran'ity androany izany. Raha sitraka ao ara dia andao isika mianakavy hiaraka hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra angataka amin'ny tompo Jesosy hitarika atsika ampahiry atsika ary ampiaiky izao tontolo izao mifahotany sy ny marina ary andresy lahatra atsika araka ny fahamarinany teniny any Andriamanitra androany. Mety izy ianao hiara-nontsika alohanao amiko dia hivavaka hiaraka amiko eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Na iza toerana misy anao eto ambonin'ny tany manaraka mivatanyity fotoana ity ianao mino eo Andriamanitra hitanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany. Hiary hivavaka tsika amin'izao fotoana izao raha lasiana bavy ray aman-dreny malala izany. Andriamanitra rainy tsara indrindra zay ny an-danitra ao anatin'izany hira fiderana mahafinaritra izany iany koa fanahy sy anajanay anomezany voninahitra ny anaranao ry tompo tsara indrindra zay ny an-danitra ao satria mpanjaka ny mpanjaka ianao tompony tompo ianao Jesosy Kristy tompo mevaolana mefanasitranana mefanafana mefitahiky mefanambinana ny olonao
zay manaraka amin'ny vatan'izao fotoana ito androandro zao. Andriamanitra raiky taio izy ireo. Tsy misy tsy mahazo miala mainy etonatrianao androany. Niza nizy, naiza toerana misy azy, manerana n'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra tsara zay eny an-danitsy. Ahitanao izy, ahitany fahatsaranao, atsapany falebiazanao, ahitany vonona hitrao, mitenena manokana amin'izy ireo ianao Andriamanitra tsara zay eny an-danitsy androany. Mitenena manokana aminy ianao, amin'ny alalan'ny teninao. Tompo Jesosy, mampiteny ahy ianao takandelany famay, mampandrena isa maraina ianao, atolotsao anao tanteraka, midera sy atra ary voninahitra mandrakizay satria tena mendrika loatra ianao tompo. Misaotra tompo tsara zay an-danitra. Halleluja. Tena resy lahy zay fandiavana mamanginy tsirary avy resy milatsy izy ireo fa voavera elitsy ka tsy anamaroteny, tsy anamafo, tsy ampangateny eo anaty ianao androany. Misaotra anao a Jesosy satria efa miteny ny tsirary avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Tonga amin'ny fotoana sady tsika mianakavy zay ahafahantsika indrindra miaraka amin'ilay tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tena mba fantatra tokoa ve fa izany tonkiry zany dia manambara fa mendrika tokoa ny tompo. Mendrika jaina izy, mendrika deraina, mendrika memboninaitra izy, satria ny lohalika rehetra ny to ambonin'ny tany na ny ambanin'ny tany na ny an-danitsy tsy maintsy mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ny lela rehetra na eto ambonin'ny tany na ny ambanin'ny tany na ny an-danitsy tsy maintsy midera ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ry havana malala zay manana tongotry manokana anaraka amin'ny vatana izao fotoana eto androany izao isa. Raha sitraka ao aza ndao hiaraka maki tenin'Andriamanitra anankiray isika amin'izao fotoana izao isa. Raha misy baiboly eny am-pilatananao eny amin'izao fotoana izao na eny anilanao, andao iarahantsika mamaky, iarahantsika miaino ny teny arak'izay voasoratra atao amin'ny bokin'ny Joba no ndeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Zao ny voalazan'ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany. Joba toko 7 eto amin'ny andininy 520 sy ny andininy 420 no zaraiko aminao amin'izao fotoana izao izany. Zao ny vaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Joba toko 7 andininy 520 sy ny andininy 420 izany. Fa izay atahorako no mahazo ary izay angovitako no manjo tsy mbola nahita fiadanana na fitsaharana na fakanahaina kory aza aho dia tonga indray ny tebiteby. Veriko nay mandeha le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Joba toko 7 andininy 520 sy ny andininy 420 teo manambara manao hoe fa izay atahorako ny mahazo ary izay angovitako
no manjoa tsy mbola nahita fiadanana na fitsaharana na fakaraina koa raha zao de tonga indray ny tebiteby ray aman-dreny rahalahy sy anabavy malala ao iveriko amin'ny mahampanompon'Andriamanitra fa tena diso fantatra Andriamanitra loatsy ny toe-javatsy mampitebiteby sy tena mampatahotra anao raha mandray zao tenin'Andriamanitra eto androany zao ianao. Loza tsy lozary lozatsy loza tena tsy roa matany tena azoko lazaina manokana mihitsy ny miteraka tahotra mitondra tebiteby eo anatriny fiainan-janak'olombelona tsy atao Madagasikara iny fa tena manerana an'izao tontolo izao. Am'izao fotoana izao ngery rahalahy sy anabavy ray aman-dreny malala de zao hoe tena mino mihitsy ianao fa ny toe-javatra mety everiko fa mety azoko lazaina hoe mety afatapoka ny olona raha tsy ampy fitandremana izy de ny fiavin'ny tahotra sy ny tebiteby eo amin'ny fiainany. Ny fiavin'ny tahotra sy ny tebiteby eo amin'ny fiainany ka na de iveriko aza hoe efa mena azy ny fahamarinany tenin'Andriamanitra salamo faraiky amin'ny sivifolo zay tokony ambetibety tenintsika mandrakariva manao hoe tsy atahotra ny ororo noho ny andro aho na ny zanatsipika noho ny alina na ny arety maningana amin'ny tatovonana. Hitanao zany na maraina zany na atoandro zany na hariva tokony tsy atahotra ianao tsy atahotra ny ororo noho ny andro ao izy ororo noho ny andro na ny zanatsipika noho ny alina na ny rity maningana amin'ny tatovovonana fa indrisy tompoko am'izao vanim-potoana ianatrika izao maro amin'ny olona matahotra maro amin'ny olona mangovotra eo anatriny toe-java misy izay iainana ankehitriny izany. Everiko fa izao moa ny tena malaza am'izao vanim-potoana ianatrika izao de mikasika ny amin'ilay arety mandoza zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra tsy maitso tonga zay mariky ny famantarana ny andro farany satria andre ady sy filazana ady anareo Jesosy isy horohorontany ary isy arety maningana amin'ny tany samihafa zany zavatry zany a tsy maintsy metefa amin'ny tany samihafa. Coronavirus io am'izao fotoana zao ny tena farany tena malaza indrindra zovony tsy matahotra sy mangovotra raha olona tsy nanatrika amin'ny fotoana zay nataontsika mifampizarantsika ohatr' zao raha olona tsy mbola nanreny tenin'Andriamanitra zay ny zarain'ny pasteur Jean-Paul tamin'ny alalan'izao fotoana zao ndroa alahady zay tsika tsy nanana fotoam-bava nikatona amin'ny fiangonana fa tsy nanakana an'Andriamanitra tsy teny aminao tamin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'izao fotoana ifampizarantsika eto androany zao ry havana malala ianao kanefa tao anatin'izay ndroa alahady zay de ny teny fon'Andriamanitra nametraka fanindrina sy atetalalo anatsika hoe jerevo a banjino a fa tsy fahafatesany ny antony zao fa ny tena ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy ny anehoana ny voninahitry'Andriamanitra eo aminy zay no voalazan'ny tenin'i Jesosy tsy fahafatesana ny antony zao. Mba voarainao ve reny teny fampizarantsika reny tamin'ny alaka misy alina teo amin'ny 240 alina eto Madagasikara de ny fampizara tamin'ny alalan'ny groupe hitanao zany raha ohatra ka tena ataoko hoe manao tsoromianoatra kely no mba hijerin'ny pasy ny pasteur Jean-Paul araka teny reny na mipazy ny Brigitte Pasteur raha voany reny zay pejinay mivady eo anatin'izany Facebook zany miparitaka iny koa zany rehefa mipartagena manerana an'izao tontolo zao am'ireo amisy am'ireo namana samihafa de anisan'ny zavatra namara mihitsy tao anatin'izay fotoana zay hoe am'izao fotoana zao miboka ny olona miboka trano tsy mahazo mivoaka ny trano fa tena azoko lazaina hoe tsy maintsy misy fampitandremana ary zany zavatra zany natao ekena natao katoavana raha tsy te mivoady tokoa ianao teny zarentsika eny tamin'izany fotoana zany menatsika le tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra tao amin'ny bokin'ny Joshua toko faharoa raha sitrakao ane sady mba te mba mendesona kely a de andonge mba hozaraitsika kely aloha le teny amin'ny Joshua toko faharoa zay
voalaza ny tenin'Andriamanitra indrindra zao ny voalaza ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsika. Jesosy toko faharoa dia nivakiko manomboka amin'ny andininy voalohany moa zay tenin'Andriamanitra zay ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo farany, fa nitiako mba ho tsindrina kely fotsiny eto amin'izao tenin'Andriamanitra zao dia le eto amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo sy ny toyany sy ny manaraka manao hoe, dia nampidina azy tamin'ny mahazaka avy teo amin'ny varavarakely izy, fa tao amin'ny manda ny tanàna ny tranony, ary teo amin'ny manda ny toerany. Dia hoy izy taminy, mandehana any tendrombohitra, fandrao hifanina aminareo mpanenjika ka miery any atelony mandra-piveriny, ary efa afaka izany dia mandehana any amin'ny aleanareo. Ary izy rahalahy taminy, izao ny tsy hananana etsiny eo amin'izay amin'izany fianianana nampianinao anay izany. Indro rehefa tonga eto amin'ity tany ity izahay dia fehinao eo amin'ny varavarakely izay nampidinanao anay tiako fijaky io, ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadanao mba niankona ny rainao dia hovirinao ao an-tranonao, ary izay rehetra mivoaka eo ambaravaran'ny tranonao hoe nivelany dia eo andohany any ny rany, ary izay tsy anatsiny. Fa izay rehetra mitoetra ao aminao ao an-trano dia eo andohanay kosa ny rany, raha tahiny misy olona maninona azy akory. Fa raha tahiny ambarambaranao izao rahanay izao dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianinao anay izahay. Dia ora vehivavy, eny ary fa mariny zany dia nampandehaniny izy roalahy ka lasa ary nafehiny teo amin'ny varavarankeliny ilay kife tsaky. Raha lasiana bavy ray aman-dreny, io teny io mietiky nanazavana mikasiny amin'ity confinement na ilay fioboana tamin'ny alaka nisy alina tao renoko, fa efa tafapaka eny aminao efa hitanao efa tena azo lazaina manokana mihitsy, efa narahanao izany fanazavana lehibe zany mba tena mba azahoanao, tena mba ahafahanao ionona ny fonao hoe ay vareka misy antony eo anatsin'Andriamanitra ty fiboako ty e, tsy fampahoriko tena. Ay vare tsy hoe gaja raha miboka tokantrano tsy mivoaka amin'ny trano, fa tokony ahisaotra an'Andriamanitra satria ny antony Romanina toko fahavalo dia misy tenin'Andriamanitra miteny fa ny zavatra rehetra ozy dia miara-miasa asoa sy atsara zay tian'Andriamanitra. Miara-miasa soa sy atsara zay tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka tokony inona zany ianao hoe matotrika am-pioboana ke satran'izao confinement zao tsy ny tena marina, tsy hoe Andriamanitra ny tsy tiatsika, fa voalohany fiarovana atsika. Ny tena marina moa azoko lazaina hoe tsika eto Madagasikara moa dia tsatsa ny toe-javatra ohatry zany, tokony ahifaly ianao hisaotra an'Andriamanitra ianao hoe tena misaotra an'Andriamanitra zany fa fiarovana zany mba fitandremako zany. Fa ny tena marina, misy angery ny olona samy manana ny fotom-pisainany, samy manana ny eritseriny ny olona. Misy mahazoazo ny tahotra dia manaiky manaja ny teny ifampizarana, fa misy ndraiky tsy te hivakilo zany ozy rehefa maty raha dia maty tsy misy olona tsy maty amin'ny androny zany. Raha la siana bavy ray aman-dreny malala aza ataonao taky zany ty fiainana ity. Na olona ny dete ho faty ianao ny tenin'Andriamanitra, na olona ny dete ho faty ianao, fa Andriamanitra ny teny fa tsy fahafatesana ny antony zao na dia zava-mandoza matany azy, fa ny tena ny anehoana ny voninahits'Andriamanitra, ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo amin'Andriamanitra ny antony zao, fa tsy maintsy kosa nefa ianao mahay manaky ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra. Mba volinany anaiky hatramin'izay ve ianao ka hatramin'izao, mba volina tena anaiky ny fampifehezana, ny fifampitondrana, raha misy ny didy, raha misy ny lalàna avoaka ny fitondram-panjakana,
amin'ny tany samihafa. Tena mba voninanaiky fiana hoe aloha tsika aloha mba ao anatin'ny fiboana aloha zao hoe mba hitandrovana ny ainao. Ny tena marina ge any amin'ny firene samihafa ny tena azo lazaina kapohana mihitsy ny olona vao mivoaka hoe mitira ankana mitira zavatsy efa mahafaty zao veraka de mboly alalao isangisangy mahafaty ihany. Ekeko ho anao zay tena matsiaro tena zanak'Andriamanitra taka mila mahay manaiky an'Andriamanitra isika fa tsy maninan-doza. Veriko ne mandeha zay, mila manaiky an'Andriamanitra fa tsy maninan-doza. Tsy teny manoe ka za fa miaro Andriamanitra ka fiarovan'Andriamanitra inona ny problemako fa andeha hivoaka ny rehetrarehetra any de ny tena izy afaka za mihitsy ny andeha tena hiteny mihitsy amin'ny korena virus hoe avia ty asio midira atao anaty rasa raha manana fahefana raha tena azo lazaina hoe tena raha matanjaky anao raha tena matanjaky anao virus avia le olona zany ny tokony zava-misy. Ilozan'ny anjely anao raha manao kitoto sy atsy raha manataky zany ary tsisy anjely afaka hiaro anao zany ao raha manao kitoto ianao fatandreny mihitsy. So de ny anjelin Jehovah mitombo manodidiny zay matahotra azy ny baiboly akaiky zany ka mamonjy azy kanefa tsy mitandriny ianao tsy amin'ny fitandremana ekeko fa mamonjy anao mamonjy atsika ny anjely fa zao fotsiny ihany andao isika anaky ny fampitandremana zay ampitandremana atsika rehefa confinement de zany nge ninina mihitsy ny tena marina teto izy raha mpisafitany tamin'ny raha bajanga hoe tena minina aminao zay fa tsy amono anao na tonga eto aminao zany loza nisy fanafiana zay eto amin'ny tany misy anao tsisy matsy zany aminao fa zao kosa nefa tsy maintsy miboka ao any-tokantranonao ianao midira ao atokantrano ampidirao ny dadanao ampidirao ny mamanao ampidirao ny ravavinao ampidirao ny raha ny anadanao ary ty kifedraky ty ataovy eto amin'le varavarana zay nidinanay kifedrako izy re olona raha ampitaina nge zany ny tena marina ny hevitra sy fotokevitra zany ara-tantara de zao hoe le kifedraky tandindon'ny ranon Jesosy zay latsaka ty ambony azo fijaliana fanadiovana atsika mba fantatrao moa ny baiboly de miteny mazava tsara any amin'ny Isaia toko voalohany amin'ny manao hoe avia ry fandahatra isika ho Jehovah fa na de mena takany draky azy ny fahotana ary de hofitriko taka ny oram-panala ary na de mangatsakatsaka takany sily azy de zay hofitriko taka ny volonony fotsy. Re olona Jesosy ange ka nadatraka ny rano mba firovana azy firovana tsika mianakavy ka mba tena mba vonina anaiky zany raha Jesosy zany ve tsika mba anadio tsika ny fioboatsika amin'ny tokantrano anankiray Jesosy atsika tsy voatsika tsy seroa ny tena marina fa anekatsika ny javitra sy ny lamina mifampifehezana de fomba anankiray hiarovan'Andriamanitra atsika re zany ka tonga atsika tsy haninandozy tsy haninandozy riavana manala. Zavatra anankiray tokoa nefa everiko fa mety toe-javatra mampahory de ty mety misy amitsika ny teny manao hoe diavana tokoa moa zany raha zay ve zany la tena hiboko ao tokantrano daholo de inona zany no haninay inona zany no sotsonay inona zany ahoana zany mombamombanay kanefa mazava loatra ny tena marina fa ny alaike ka le hoaninay androany de diavinay androany raha tsy mivoaka sa tsy mihina no hoaninay arapitso diavinay arapitso hoe de ahoana zany ny tena marina ahoana zany ny mombanay misy aminay zany tena marina no hoaninay rapitso no de diavinay azafady no hoaninay maly ny de diavinay androany de izy de ahoana zany mikasika any aminay zany am'zany paster fa tsy maintsy manaja le confinement ve zay tsy maintsy manaja le azo lazaina hoe fiboana ve zay tsy fahazahoana mivoaka am'trano ve zay ekeko fa tena zany tokoa ny zava-misy fa zao le olona zao ny tokony zavatra tsy adonao mba fantatro io moa fa Jesosy nameteny fampanantenana donc efa kitsika ny tenin'i Jesosy atao ny filazantsara ny soratan'ny Matio filazantsara ny soratan'ny Matio toko fahenina de eno tsara zao tenin'Andriamanitra zao zao voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika izany. Matio toko fahenina atopika ato amin'ny andininy fahavalo amby roapolo ake zao tenin'Andriamanitra zao ary nahoana ny manany amin'ny fitafiana ianareo de ny tsara ny faniriny voninkazo any an-trano tsy mo miasa na mamoly ireny nefa lazaiko aminareo fa na de Solomon natao anatin'ny voninahiny indrindra azy rehetra azy de tsy mbo nitafitaka ny anankiray tamin'ireny ary raha niahatra ny an-trano izay ihany no atsipy eo apatana rapitso
no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka va fa ianareo ry kely finoana. Dia zamanay ianareo ka manao hoe inona no aninay, na inona no sotronay, na inona no tafinay. Fa izany rehetra zany dia ka trano jety lisa fatsatra fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra zany. Fa katrao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany. Ry havana malala zay mandre zao tenin'Andriamanitra zao ekeko afaka mipetraka amin'ny toerana misy anao ary raha mandinika izany dia matsiaro takanao koa ni tena marina mahampanompon'Andriamanitra. Raha tsy voaka ny trano tokoa moa zany dia ahoana, inona no hoanina, inona no sotroina, inona no tafiana. Fa za tena te hilaza aminao ary te hitana tena te hitonanao mihitsy. Raha tena matoky an'Andriamanitra ianao, tena ny voninahiny aminao io Andriamanitra. Ahoana angambozy ianao, za kosa angambozy ianao tena mazava loatra fa tsy dakorony amin'izany pastera. Tsy mimbokevitra ninao amin'izany mihitsy tena marina hoe raha tsy voaka amin'trano moa zany dia inona no hanina, inona sotroina, inona no tafiana. Re olona marina amin'izao teny nambaran'izao Andriamanitra. Jereo izy mivoninkazo anetra reny dia anetra ihany reny androany atsipon'Andriamanitra ny abatany reny rapitro. Fa razeko aminao fa na dia Solomona natao anatin'ny voninahiny azy ake tsy mitafy tsara tahaka ny anankiray reny. Ary iza mananareo isika miteny manao inona no haninay, inona no sotronay. Fa izany rehetra zany ka trano jety lisa fatsatsa fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony anareo zany dia meny anareo. Fa zao fotsiny ihany ka trao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampy sy anaraka anareo ny zavatra rehetra. Re olona etona dia tena te hilaza raha ny filoham-pirenentsika malagasy fa tena mba manao zy azy ny atao ihany, manome hoan'ny tena ataoko hoe ho an'ny be antitra, manome ho an'ny mpitondra tena, manome sakafo ny tena marina azoko lazaina hoe ho an'ny mpanasalama, ho an'ny sofera taxi, ho an'ny sofera bis, ho an'ny receveur sy ny sasany sisa. Samy nazy dolo, samy mena dolo reny rehetrarehetra reny. Fa zao ny tokony tsy adonao na dia tsy ao anatiny azy ianao tsy tao anatiny. Misaoran'Andriamanitra fa matoky sy mihina fa le Andriamanitra zay soranao nefa niteny taminaza manany am'izay ho aninareo izy fa izany rehetra ny katsanjety isa fatsatra fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony anareo zany. Misy zavatra fantatry ny raitsika ny an-danitra nge re olona fa tena tokony hoatsika tokoa e, tokony hoatsika dia omeny raitsika ny an-danitra tokoa atsika izany zavatra izany. Ka noho izany ndao retsika metraka amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra, ndao tena hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, ndao tena hiaotra eo an'Andriamanitra, ndao tena metraka ny fiainako avintsika ny tontolo manodidina antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa za mino fa ny tompo tena ny mivoninahiny aminao raha voniny ianao ametraka ny fiainanao, mombanao, ny adinao eo anatrehan'Andriamanitra araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo izany. Ry havana malala misy antony mahatonga an'Andriamanitra aneo amintsika ny zavatra rehetra. Tsy dia hoe fampahoriana antsika akory be nahoana ny dia te ho faty ianao, misainisaina no angamba tsy tian'Andriamanitra ozy ianao ino zao loha izao avy amin'ny Jehovah ka iny itsomona tenako amin'ny Jehovah tena mandratra ny foko zao, tena ilozan'Andriamanitra, tena taka ny tsisy olona mijery, tena ohatrany tsy miavin'ny olona manao zao toerana misy azao. Dia ahoana zany dia mbola anakiamy vy re olona ekeo ihany ekehitriny ho Jesosy. Fa izao mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Na za paster zao renge tsoroko aminao fa tena mba mahatsapa ihany manana ady, manana olana, mandary zavatsaratra, misaintsaina lalina atao anatin'ny section atao anatin'ny foky Andriamanitra raiko. Roa alady zao nefa tsy nisy ny fivirena zao tsy fantatra amin'ny fipaka ihany koa hoe mbola mety tsisy fivirena ihany koa. Ny zavatra fara mandratra fara mampalelo ao dia hoe ahoana fanahy masina ny tokony atao. Fa rehefa apetraka amin'ny tompo zany Andriamanitra mamanga ny fon'ny olona, tompo mampahery ny olona, isaintsaina ao anatin'ny sain'ny olona hoe zany anybasika, zany ekeka fanavotana famonjena lehibe ka raha nanavitra olona maro tsy mialinalina matapitsisa maro Jesosy Kristy na ny tonga azy nandatsaka ny rano tembony azo fijaliana tamin'izany pasika zany ka nivoaka mpandresy izy tsy hanala tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary akalazena mandraka ankehitriny zany vanim-potoana amin'ny pasika zany satria voavony Jesosy Kristy pasika ho antsika. Tsy ilay Jesosy maty tsomy zany no ankalazaintsika amin'izao fotoana izao, tsy ilay Jesosy naleviny tsomy zany no ankalazainy fa ilay Jesosy maty
lay jesosy velona lay jesosy nitsangana tamin'ny maty ary tsika zao miteny zao dia araka ny tenin'andriamanitra mazavatsara fa eo tanana kavanan'andriamanitra raitsy toy izy mifonao amin'ny pasteur Jean Paul arako tenerina ary mifonao anao ihany koa. Romaine toko favalo dia misy zay tenin'andriamanitra zay nindra manambara manao hoe inona ary n'olona zay tsika any amin'izany zavatra zany raha andriamanitra momba antsika izy anatohitra atsika zay tsy niaro ny zanan'ilay tokana fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy tsy homeny antsika miaraka amin'izay maimam-poana koa fa ny zavatra rehetra. Halleloia, men'andriamanitra atsika miaraka amin'ny Jesosy maimam-poana koa ny zavatra rehetra. Mety tsy mihinana anao kehitriny, mety misaintsena ahoana ny araboly mitsoroky ny chiffre d'affaires, tsy afaka miasa zahay, miboka atao trano zahay, dia ahoana zany mikasika any aminay, ahoana mombana rehetra. Riavana malala zay mandray zao tenin'andriamanitra androany zao tia pahery anao a manjono rahalahy rehetra maneran-tany io fa andao hisaotra an'andriamanitra tsika ny fitantanany, andao mivoninahitra an'andriamanitra tsika, andao mimetraka ny fiainako avy-tsika eo anatrehan'andriamanitra tsika ary tsarovy tsara fa Jehovah niato anao fa ianao angina raha olona tena mahay manaiky an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao amin'izao fotoana zay azoko lazena hoe iainanao ankehitriny zao a isany. Ndao hisaotra an'andriamanitra ny amin'ny fibohantsika ny amin'ny confinement do tsy amin'ny médecine ny mpitondra fanjakana, tsy amin'ny médecine ny vahoaka malagasy tsy sikasa amintsika amin'ny fanometsiny, do tsy amin'ny médecine miaramila na ny gendarme na ny polisy, do tsy amin'ny médecine ny filoham-pirenena na ny gouvernement fa ndao hisaotra an'andriamanitra satria nao manjo ny rahalahy rehetra maneran-tany zao zavatra mitsana amintsika zao. Tsy sika mifarafadira novana indrindra, tsy sika mifaranory indrindra fa raha mahay misaotra an'andriamanitra tsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy misy fandresena ao anao, tsy maintsy misy fandresena ho anao amin'izao fotoana izao. Iverintsika aza rehefa ainao tadidinao tsaronao tsara le fanazavako le confinement na le fibohana tamin'ny lakamisy alina tamin'ny 2 alina teo a izany zay mitohy isaky ny lakamisy io fa ndao iverintsika amin'le teny zay mifampizarantsika tato amin'ny bokin'ny Job toko 7 teo a izany. Job dia ny teny manokana zao teny zao le tao amin'ny Job toko 7:5 manao hoe fa izay atahorako ny mahazo ahy ary izay angovitako ny manjo ahy, tsy ola nahita fiadanana na de fitsaharana na fakana raina akory aho zao de tonga indray ny tebiteby, tonga indray ny tebiteby. Raha aman-dreny rahalahy sy anabavy malala ankehitriny zay tokoa ny zavatra mety manjoa antsika efa nihoatra ny 70 zao araka ny vaovao ny olona tratran'ny aretina mandringana eto amin'ny firenentsika malagasy kanefa tsy ato no tena mampisaotra an'andriamanitra ary olona dia zao tena hoe ny fahafahan'andriamanitra manavaka ny vahoaka malagasy kana dia voalaza aza fa ny 70 mahery kely reo a ny tena hoe tratran'izany aretina zany tsy dia tena hita hoe aretina mampamory mafy be kory le aretina fa hita mba hoe tontony ihany raha araka ny fanazavana zay fanomena ary tsy mbola nisy na raiza aloha hatramin'ny andro any olona maty teto amintsika teto Madagasikara ny amin'ny fisiny eo aretina io. Tsy tokony hampisaotra an'andriamanitra lehibe anao ve zany? Tsy tokony hisaotra an'andriamanitra lehibe ve anao ny amin'izany zavatra zany? Mba fataro nge, mba jerevo nge ny olona maty isa minitra isan'ora any amin'ny fireneny dehibe samy hafa reo e fa tena misy tena maty isan'ora isa minitra mihitsy aza mety isa seconde no fisin'ny coronavirus io aretina tena mandringana eo. Fa maninona tsika eto Madagasikara misy fiarovana ohatr'izao? Heverinao ve fa ny fahaizantsika? Heverinao ve ny fahalalantsika? Miasa foana mpiasa raha tsy Jehovah nanao ny asa, miasa tolo foana mpiamy raha tsy Jehovah ny amin'ny tanàna. Heverinao ve fa ny fahendrentsika na ny fahatsaram-bika manenontsika mahatonga antsika eo narovana ka tena tsy ho faty ekeko fa eo ny fikelezanay ary tena midera manokana mpitondra fanjakana malagasy a tena manao ny tsy ho zavatra mba hahatonga ny fiarovana hitonga tokoa eo ny fiainantsika fa azadiny re olona fa noho ny famindrapon'Andriamanitra mbola tsy nalany ritra atsika. Fataro zay, fataro zay. Fotoa manino Jeremia toko 7 dia misy tenin'Andriamanitra amin'ny teny amin'ny fotoa maninao manao hoe toko 7 manao hoe ny famindrapon'ny Jehovah ozy izy
no tsy nalanyritra atsika fa tsy mitratra ny famindra-po sy ny fiatrana ary avozon'Andriamanitra isa maraina isany. Zany raha mbola misy andro raha mbola misy maraina de avozon'Andriamanitra foana zany ny tena marina ny famindra-pony andro sy aminao amitsika mianakavy. Ny famindra-pony Jehovah tsy nalanyritra antsika, tsy mitratra ny famindra-pony sy ny fiantrana fa avozon'Andriamanitra isa maraina izany. Mba vonina iankina amin'ny Jesosy fianao, mba tena vonina metraka ny fiainako avinao eo anaty an'Andriamanitra ve anao? Averiko fa tsy nierinao, tsy mifatsarambika matary ananatsika, tsy mivola sy mifahaizana sy mifahalalana itony fianao mahatonga ny malagasy tsy mbola nisy maty mandraka androany. Eo ny ezaka ataotsika, eo ny zavatra samihafa zay mety ataotsika, fiarovatena, fitandremana, fitalovana sy ny sisa zao natao manasa tanana asina ny elena ray metatra sy ny sisa zao daholo ny zavatra fomba atao sy ny sisa. Kanefa zavatra anak azadin'ireo olona zany de endrika sy fomba tsy maintsy tokony atao zany mba fiarovana sy fitandremana fotsiny. Fa Andriamanitra ry olona mahafaty sy mahavelona ny olona. Jehovah ihany ny mahafaty sy mahavelona ny olona. Ka andotsika ny tena maro ny bebaka amin'Andriamanitra. Do ifona amin'ny tompo manoloana ny fahotana, ny tsy fahataterahana, ny toetra zaka mety ataotsika ny hafa. Do ifona amin'ny tompo manoloana n'io ratsa-po zay anananao eo, nisy olona noratsainao, novetavetainao, nanovinonao, nananao fiainana ratsy, fisainana ratsy, akarainao, enjenao andao mana, andao ifona amin'ny tompo isika. Ny am'izany fahotana mahafaty vitatsika zany. Do ifona amin'ny tompo. Fa asa ty miainio ka tsy miankina amin'ny abetrahany zavatra ananany. Jesosy ny teny zany fa tsy za. Jesosy ny teny zany. Ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetrahany zavatra ananany, tsy hoe rehefa mpanambola be ty olo ty multimilliardaire de ela velona koa. Na rehefa mantsy ty olo ty tsy matory afatsy any amin'ny trano sase, tsy mitsinjoka afatsy amin'ny fako, tsy mihina afatsy any amin'ny fako, de tsy ela miaina kokoa. Tsy zay. Fa na mantsy anao, na mpanan-karena anao, na manana zavatra rehetra, tsy manana inona n'inona, rehefa tonga ny fotoan'Andriamanitra tsy maintsy maty anao. Fa mila mitandrina tsika. Asa dino, sambatra ho ny tenin'Andriamanitra. Ny firenena zay manana ny Jehovah ho Andriamanina. Atonga antsika malagasy sambatra nge, misy olona tena mivavaka nge torelasena bavy ray aman-dreny. Misy olona tena mivavaka nge tondro manalina ho an'ny malagasy. Fa sao de tsy no avinao zany. Sao de misaintsainao fa ny herinao na ny tanjakao na ny fahaizanao na ny fahalalanao. Mbola tsy natonga ny malagasy ringany. Tsia, misy malagasy mivavaka, misy olona tena mivavaka, tena miantso an'Andriamanitra eto. Eo anaty an'Andriamanitra. Asa milaza aminao fa anisan'izany zao lehilahy mijoro eto anaty anao zao. Zao mpanompon'Andriamanitra mijoro eto eto milaza aminao. Tena mivavaka ne zay ho amin'ny malagasy. Jesosy arovo ny malagasy, arovo ny firenenay. Mahatsiaro tena mihitsy mifady amina andro aman'alina, mitady ny fomba rehetra mbe arovo zay, arovo ny ankonanay. Estera nge re olona any amin'ny bokin'ny Estera any. Faheninany andinin'ny fahavalo. De zao ny tenin'ny Estera manao hoe ataoko ahoana ozy ny fijery ny loza anjo ny fireneko, ary ataoko ahoana ny fijery ny fandrianana ny avako. Fantaritra azy tenin'ny Estera zay. Lasy fa sao de disikely no fitadidiky, sao de mifamadika. Fa tena voalaza ny Baiboly mihitsy zany ny tena marina mikasika ny amin'ity zava-misy tamin'ny Estera ty. Zay nafahan'Andriamanitra tena nanapirofo, nafahany tompo tena nilaza mihitsy zavatra anisan'ny tompony zany vehivavy, zay tena antsoina hoe Estera zany hoe fa ataoko ahoana ozy izy no fijery ny lozanjo ny fireneko, ary ataoko ahoana no fijery ny fandrianana ny avako. Hitatsika zany a. Donc jerevantsika kely amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Zay tenin'Andriamanitra Estera toko fahavalo de andininy fahenina. Zay ny lazaiko taminao teo, mety mifandifatra kely. Fa Estera toko fahenina andininy fahavalo lazaiko teo. Fa Estera toko fahavalo zany a, andininy fahenina. De zao ny voasoratra ato. Fa ataoko ahoana no fijery ny loza anjo ny fireneko, ary ataoko ahoana no fijery
ny fandringanana ny avako ry havana malala zay manizo tenin'andriamanitra androandro zao a mato arovan'andriamanitra no malagasy hatramin'ny androany na zao tontolo zao ny midera amin'ny filopirenetsika dera ny gouvernemanta tena midera mihitsy misy fahaizana mitantanao tsara tantana ary tena misy fahaizana mampahiry ny malagasy mba afamin'ny malagasy hitandrina ny fitsipika tsy misy fepetsy takan'izay mba esi ny firovana eo aminy kanefa fahazadiny fa eo zay zavatra hoe fa jesosy n'andriamanitra de milaza marina amintsika mihitsy fa tokony tsisy lozanjoa atsika na aretina nakaiky nylayitsika raha mahazo atsika mitahotra an'andriamanitra azadiny sambatra ny firenena manana ny Jehovah andriamanina tena te ilaza marina aminao a misy mivavaka eto amin'ny firenentsika malagasy eto misy mitondra bavaka mety tsy hita amin'ny olona mety tena azoko lazaina hoe mety eritreretiny hoe aiza koa zany ranga tena coïncidence zany fifanjonjavatra zany ranga ny fahaizatsika natonga atsika tsy ala tsy ma tsia ny famindram-pony Jehovah ny tsy nalany rehetra amintsika satria lehibe ny famindram-pony sy ny fiatrana avozin'andriamanitra isamarainy zany araka ny voalazany tenin'andriamanitra tao amin'ny bokin'ny fitaoman'iny Jeremia toko fahatelo nambaraka taminao teo a izany noho izany okare ty firenetsika ty atsapa-tena toko iaina am'izany fahasambarany zany fa tsy amin'ny tebiteby lava fa ny olon'ny firenena sambatsy de araka ny teniny Paoly salama ny firenena zay manana ny Jehovah andriamanina ry vahoaka malagasy andao Jehovah no asandratsika eto amin'ny firenetsika andao Jesosy Kristy le andriamanitra ray zanaka sy fanay masiny le andriamanitra telo zay ray andao metsika voninahitra atao am'izao firenetsika zao andao izy no apetsakitsika mpanjaka ny firenetsika Jesosy Kristy zay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo Jesosy angeny nanesy ny fasany nanesy ny fahafatesana sy ny fahalovany Jesosy ange ry havana mala tsy mahatsony am'izao fotoana zao fa efa velona akalazaitsika amin'ny herinandro zao ny fakalazana amin'ny pasika aolo zany fakalazana amin'ny pasika zany fa Jesosy ange azo lazaina hoe efa tena eny am-pelatana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsika tsy mahatsony zao ny Jesosy zay anaraka azy koa zao ny tokony tsy ho fahatsony fa andriamanitra ny teny manao hoe zay mino aho Jesosy na de maty aza de molo velona indray ary zay rehetra velona ka mino aho de tsy ho faty mandrakizay izy raha mino ny Jesosy zany hoe ho faty ianao kanefa tsy maty mandrakizay fa zay mino ana de maty azy Jesosy tsy maintsy molo velona iandray izy araka ny teny Jesosy mba teo ela velona avianao misy tsy ananana fahafatesana koa zay ho Jesosy do hiverina amin'andriamanitra do tena nolotra ny fotsika ao an Jesosy Kristy do ilozana ny fahotana ialana ny faratsiny ialoha ry olona ny fitiava-kely a ialoha ny fitiava-kely aza de ianao rery ny tena iazaka zany hoe alao angongo dolo any sakafo angongo dolo ny vola ny tena ma ataoko an'izao to fa mba omey zay tsy manana zay le izy ianao ry zay manana matanjaka ozy ny tenin'andriamanitra hitondra ny fahalemeny malemy mazava loatra zany ny tena marina fa tokony ataonao zany manome zay olona tsy manana zay manana kanjorozy izy mba omey zay tsy manana ary misy mangataka aminao ny tenin'ny Jesosy aza lozana miodiny zay tia angataka aminao fa omeo izy ozy ny tenin'andriamanitra ary eny amin'ny Jakoba toko faefatra any de misy tenin'andriamanitra miteny fa izay mahalala no soka nefa tsy manao eloka ho azy zany eloka ho azy zany ho ny tenin'andriamanitra malalanao sovy ianao zay ry misy olona tsy mino anao akaikinao ao jerevo ny tena marina fa za tena mifona ary mialatsiny mihitsy ny tena marina fa angamba ataoko hoe mba mena lalina sy fahefany ianao mba hizaran'ireny vary reny zaran'ireny fitaovana reny sy materiel reny tena marina nefa de zao natao an'ny olona tena mantsa ere ho isamborinao ve ny fantsany mantsa ho any aminao satria kiboninao ho tazominao anao samyreny mialatsiny ary mifona aminao a fa tsy sanatsika no misy an'izany fa mba heritreritra tonga tato amin'ny fotsiny zany misy olona mantsa rehefa natao himenao amin'ny mantsa io de meo azy mba hitahin'andriamanitra ny fiainanao zay fa raha manalanao sokosy ianao nefa tsy anao tsao tena eloka ho anao zay eo mason'andriamanitra te ilaza aminao a raha lasiana vavy ray aman-dreny ny fahoriana sy ny loza tsy maintsy misy satria any aparany any ny tenin'andriamanitra isy ny andro mahory na tena na tsy tena zany tsy afamiala amin'io andro mahory tsika vahoaka malagasy fa andao hitotika amin'andriamanitra andao mivoninahitra amin'i Jesosy andao tena olo tena fino andao hibebaka ialana ny fahotana ilozana ny faratsiny ilana ny tsy fahatanterahana rehetra rehefa mamangy anao andriamanitra ka misy fahotana tsy maintsy tokony ialanao ialao aza miandreny afo fa ianao mila miala am'izany tsy fantatsao nge tsy fantatsao
ny fotoana zay ialany tao am'izao tontolo zao ary tsy tona anao any an-danitra ny ireny ny vola tsy tona anao any an-danitra ny fantrano tsy fahaizany ninnininy fa ny tonga anao tonga any an-danitra dia zao ianao mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Ny tonga anao tonga any an-danitra ianao tena hoe dia ny mbola eto ambony tany dia tsara fihavanana amin'Andriamanitra zay ny tonga anao ho tonga any an-danitra izany. Atao hibebaka verina amin'Andriamanitra andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana izany. Tena lehibe indrindra am'izao fotom-pampianarana mena ito androany zao dia le tenin'ny Job zay nisan'ny tena azoko lazena hoe nanambara mihitsy zay atahorako izy ny tonga amiko ary zay ny vitako ny manjoa ahy. Job 3:5-5. Nahoana ianao ny matahotra ekeko fa tokony tsy maintsy saritahotra sy karosa sy matahotra ianao raha lavitra an'Andriamanitra. Tsy maintsy misy ny loza, tsy maintsy misy ny arety manihana ary tsy maintsy tsy afa-miala am'izany tsika eo anatreh'Andriamanitra. Fa tonga tsika ho afaka mitahotra ve mitodia amin'Andriamanitra ianao. Job rehefa nisy zavatra tena nampatahotra azy dia tonga taminy zay natahorany. Mba lefisany eritreritry ange re olona rehefa misy zavatra tena tahoranao zay tonga aminao le izy, tanteraka aminao le izy satria natahotra ianao. Ohatra fotsiny zao hoe ny fiavian'ny coronavirus zao ny tena marina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia mahatonga anazy voalohany indrindra rary loha sepotra, mahatonga anazy ny tena marina rary tenda, tena azo lazena hoe ohatrohatr'izany eo ny dokotera afaka anazava amintsika tsara mihitsy ny tena hoe lohana ny poirana zany aretiny zany sy ny zavatra tsapan'ny olona rehefa tonga amin'ny tanteraka miditra ao anatin'ny tanteraka lay virus le coronavirus. Inona daholo ny karazam-pamantarana hita amin'ny fiainan'ny olona dia enonao zay fanazavany zay tonga aminao zay dia manomboka mazo anao mitahotra hoe kotsany mararary lohako zany ny tena maro sao dia fa mba izy ary zany kotsany mamena zany eny mitentako zany hoay tena ohatran'izao sy ny sisa dia inona tokoa dia mahazo anao mitahotra ka na dia le aretina tsy tokony tonga azy dia tonga satria nahoana matahotra ianao. Zay natahorako ny tompokony Job tonga tany ary zay nangovitako ny nanjoa rehefa natao Job na inona zavatra natahorany tonga tamin'ny avokoa zany zavatra zany rehefa tena natahotra izy teo anatriny ny androm-pahavelomany. Ary ny tena zavatoza tamin'ity tahotra nanjoan'ny Job ty aza dia nambara mihitsy eo amin'ny 2:9 amin'ny Job 3:3 manao hoe tsy mbola nahita fiadanana ozy izy na fitsaharana na fakana aina akory azaho dia tonga indray mitebiteby zany hoe mbola tsy sampanisy fiadanana zany tamin'le loza voalohany nanjo azy, mbola tsy afaka nakahaina akory izy tamin'le loza nitsanga tamin'ny fiainany teo aloha dia efa tonga tanteraka tamin'ny fiainany sahady lay tebiteby satria zay natahorany tonga taminy zay nangovita ny manjo azy. Ry havana malalo engany tena hoe ny fiarovan-tenany tsy maintsy tokony ataontsika mba afaka atsika mitahotra. Ataovy zay sain'ny mpitondra fanjakana ataonao, ataovy zay sain'ny baiboly ataonao sy tanterahanao iaino zany mazotoa mivavaka miantso an'Andriamanitra mametraka ny fiainanao ny tokantraminao ny ankonanao eo anatreh'Andriamanitra. Apetraony Jehovah ny fanahinao araka ny tenin'Andriamanitra hoe apetraoniko ny fanahinareo rehetra fa tsy hevelon'Andriamanitra ngozositsika raha lasena bavy. Aza velanao tsatranao ny tahotra na tsatranao ny tebiteby aza iainanao mandrakarivo zany fa tonga aminao tsy fidiny io aretiny io miditra aminao tsy fidiny virus io raha tena matahotra tokoa ianao naza nazy any ka tena nao tokantrano aza dia tena ekeko fa ilaina fiarovan-tena ary manasanao anandray an-tanana ny fiarovan-tena rehetra zay ampitandriamanatsika iaina am'izany fiarovan-tena zay ampitandriamanatsika zany sika rehetra dia analavitra atsika ny loza, analavitra atsika ny aretina fa na izany azy tandremy fa mitahotra manafaingana kokoa ny tsy fonona eo amin'ny fiainanao ary atongavan'ilay zavatra tokoa zay tena natahoranao haingany tonga eo aminao raha olona kanosy saritahotra ianao. Ny osa sy ny tsy minao ire olona vetaveta sy ny mpangalatra mpilalao di ratsy rehetra dia anany anjarany natin'ny farimretra afisolofany. Osa zany miditra voalohany farimretra afisolofany zany olona osy zany eka olona matahotra olona saritahotra kanosy dia kanosy avy anao ny fisian'ilay retina
ekeko fa tsy azo amaivalina ny fisinoa ary tena zavatra mampatahotra io fa zao hatrany andao re akinina am' jesosy andao apetraky tsika eo anatrehan'andriamanitra mba ialan'ny tahotra ialan'ny tetiteby eo amin'ny fiainatsika manontolo fa vombola tsy tonga akory azy io tsy hita le fiadaniny tonga amin'ny fiainanao de voalaza ny tenin'andriamanitra tsy manana fitsarana akory ianao tsy sy anoranangalanao aina akory de tonga anday ny manaraka hoe tonga anday zany ny tena marina le tetiteby ekeny mba tsy zany ny tonga eo amin'ny fiainatsika fa raha misy tahotra manjoanao mba hopetraky tsika amin'andriamanitra akinonao amin'ny koniatiny akinao am' Jehova ny asanao sy ny tenin'andriamanitra teo lavirary zay kasainao ary le tahotra sy tebiteby tonga fainana amin'ny fiainanao mba hopetraky tsika eo anatrehan'andriamanitra inona ny zavatra mampananao fa andriamanitra mihitsy ny teny manao hoe atao amin'ny boky ny Petera eno tsara fa zao ny tenin'andriamanitra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Petera voalohany toko 5 de ole tenin'andriamanitra eto amin'ny andininy 7 manao hoe ary apiatrao aminy fanahiana rehetra fa izy no miay anareo zay zany apiatrao amin'ny fanahiana rehetra fa izy miay anareo de mbola velony zany amin'ny Salamo 5:20 Salamo 5:20 andininy 2:20 de ole tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe apetrao am' Jehova ny etanao fa izy no anoana anao tsy avelany angozozo mandrak'izay ny marina tsy mila nangozozo mandrak'izay niny to fa ndao metraka ny hitatsika mpiaratan'andriamanitra amin'ny Salamo 5:20 de voambara mazava tsara mihitsy ariva sy maraina ary ny tatovonanao zay izy nitarainako sy tolokoko iain'ny feoko iain'ny feoko izy na iny feoko mito dao re metraka ny fiainatsika mpiaratan'andriamanitsika ariva sy maraina ny tatovonanao aza mametsiny an'andriamanitra ianao aza mametsiny ny filoam-pirenena na ny gouvernemanta aza mametsiny ny vahoaka malagasy namanao aza mametsiny koa ny fiainao ny tenanao na mametsiny fitonan'andriamanitra anao fa ndao hivavaka ndao olo teno an'andriamanitra ndao petraky tsika mpiaratan'andriamanitra mavitsika fanodritsika ny etaitatsika ndao petraky tsika am' Jehova ny etatsika fa izy miay atsika ary tsy amelatsika tena ngozozo mandrak'izay izy eo anatrehan'andriamanitra noho izany mialao ny tahotra fa zay atahoranao iny ny tonga aminao e zay mivitanao io tsy maintsy manjoanao rehefa matahotra ny aretina avy tapoka ianao rehefa matahotra ny fahafatesany ianao fona aminao fa tsy maintsy tonga aminao zany noho izany ninninona zavatra atahoranao ndao mipetraky tsika amin'andriamanitra itao mpamaranako zao tenin'andriamanitra te ilaza aminareo araky ny voalazan'ny mpandinika ny baiboly anisan'zany ahako ianao koa ngamba mety efa matakatra am'izay fa nilazaina aminao ny enao mihitsy tefa nilaza azy fa ny teny ato amin'ity baiboly ty miverimberina 927 927 de ny teny manao hoe aza matahotra isanao zany andriamanitra ty teny aminao foany aza matahotra mandritsy ny 527 amin'ny herintaona isa taona mandritsy ny herintaona andriamanitra de ilaza aminao foana aza matahotra mihoatra anakiray satria 927 ny verin'andriamanitra ny teny hoe aza matahotra ka inona mbola atahoranao aza matahotra ny orony no ny andro anao na ny zanatsy mpianony alina aza matahotra ny arety manigana amin'ny tatovony ianao fa natina na tsy maintsy misy zany tsy maintsy tanteraky zany tsy maintsy misy loza manjo loza mitsanga mandeha amin'ny alina mandripaka amin'ny tatovonana mandripaka amin'ny olona sy ny sisa zay mahatonga ny tenin'andriamanitra tsy atahotra ny ororo noho ny andro ianao na ny zanatsy mpikanony alina na ny arety manigana amin'ny tatovovonana tsisy atahoranao zany na alina nataondra amin'ny tatovonana fa raha de misy arivo aza o zy lavo amin'ny akavananao raha ialina amin'ny akavianao de tsy antsa aminao zany jerymasy fotsiny anao ka hitanao ny fahamalin'andriamanitra any raha tsy fanahy tena mahafinaritra be ahy iteny ao amin'ny Salamo 1:20 aza matahotra raha nasiana bary aza matahotra rehefa mimenatsika ny tenin'andriamanitra tamin'ny herin'ny androany indrindra hoe aza matahotra zay mahay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa aleo matahotra zay mahay mamono ny teny sy mahavery ny fanahiny amin'ny elo ho le tenin'andriamanitra Jesosy zany tokony atahoranao aleo matahotra an'andriamanitra
fa aza matahotra amin'ny devoly fa raha ao anatinao marina jesosy tsy atahotra ny satany ianao fa lehibe ny anatinao ny am'izao tontolo zao tandremo zany sarovy hoy Joba manao izy atahorako ny tonga tamiko ary zay ngovitako ny manjoa zay atahorako ny tonga tamiko izy ary tena zay ngovitako ny manjoa ary ny zavatra farany mampalahelo aza de ty le amin'ny 2:24 teo hoe tsy mbola nahita fiadanana na fitsarana na fakana aina kely akory azaho de tonga indray nytebiteby tonga indray nytebiteby mbola tsisy ny tsara ny faladiany mbola tsy nakaina akory izy mbola tsisy zay zavatra tena azo lazena hoe tena hoe fiadanana tonga tamin'ny fiainana de efa tonga sady nytebiteby tonga nytebiteby o enganitsika iverina amin'Andriamanitra mba ilan'izay tebiteby zay amin'ny fiainatsika tandrina zay ampitarimana atsika tokony atao atsika tandra zay ampitarimana fitondram-panjakana atsika mba hirovana atsika amin'ny aretina ary indrindraindrindra mitandrina zay voalazan'ny baiboly zay voalazan'ny soratra masina tsy mifanoatra tsy mifanaraka mieritreritrao tsy araka zay amponao fa rehefa ampitandreman'Andriamanitra anao rehefa asain'ny tompy azy atao zao rehefa asain'ny tompy tanterao zao ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tanterao rere olona fa raha manatanteraky zany ianao hitay anao amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra ka tsisy lozanjoanao ary tsy misy aretina anakaiky ny lainao voninahitra eo amin'ny tompo Jesosy irery any hivavaka isika amin'izao fotoana zao iantsoan'Andriamanitra tsika tena mba niny voninany ny fiainatsika ny Andriamanitra ary hivavaka anao aho eo amasin'Andriamanitra amangy anao ny herin'ny fanay masina anao asalehibe ny fiainanao niny to lay toe-javatra mampatahotra anao mampangovotra anao lay aretina mitady avy tapika eo amin'ny fiainanao taka ny mangorangorany zany anao taka ny ozy anao hoe tombotsy ny atsatranga zany aretin' zany tena le narisako ny tananranona zao le faneasiarako amin'ny ranona zao ny antony zao tena de ahoany zany mikasika aza matahotra ianao ekeo ny fiobony eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny confirmant ataovy zay rehetra sain'Andriamanitra atanao de ho afaka aminao mitahotra tebiteby eo anatrehan'Andriamanitra hitanao ny zavatra etra ny Andriamanitra amindra fo aminao ny tompo vavaka sika raha lasiana bavy iantsoan'Andriamanitra isika mba vonona vienao androany andray amin'ny mpinona sy ampatokiny zany teny no lazain'Andriamanitra aminao zany mba tena vonona vienao aisaotra n'Andriamanitra fa tena iseo mahagaga amin'ny fiainana tokoa Andriamanitra mba mino vienao fa mivavaka atao pasteur Jean Paul araka hotenirina hoaninao hoanoany amano ny olanao anasitrany ny aretinao anao fagagana tsy takatra ny sainany fiainanao ary ampitoetra ny fiadananao raha mino zany ianao de ho ny tompo manao hoe tongava aminao araky ny filonao anontsika lotsika hivavaka tsika tompoky lasy tompoky vavy atsay Because of what the Lord has done for us, sing with me. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Andriamanitra ray ny tsara indrindra zay ny an-danitra Thanks with a grateful heart. tena tsy haiko ny tsisy ohatranao am'izay rehetra hifanataonao nambaranao tety tamin'ity androany ty Andriamanitra tsara zay ny an-danitra fa zay natahorana ihany ny tonga taminay ary zay nangovitana ihany nanjoanay araka ny teninao metimety koa ny toe-javatra mety mitondra tahotra sy tebiteby ny famimenao vaholana tamin'ny alalan'ny teninao izahay mba tsy atahotra zay mahay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa kosa tahotra zay mahay mamono ny tena sy mahavery ny fanahy any amin'ngelo de Jesosy Kristy ataovy mahazo ny malagasy mahazo teny malagasy maneran-tany zay manaraky zao video directa izao ny fatahorana anao Andriamanitra tsara zay ny an-danitra esory ny tahotra amin'ny fiainany esory ny tebiteby manjo azy aoka tahotra anao izy aoka tsy atahotra ny arety mandriana tsy atahotra satria anao nefa mitenina mety ny fampanantenana ao amin'ny salamo faraika amin'ny sivifolo zay tenanao mafisinao ary mbola tsy nitsoahanao anatin'ny baiboly ny famarina ny teninao zay manambara manao hoe tsy atahotra ny olony andro na ny zanatsy mpianoany alina na nirity maningana amin'ny tatovonana fa na de misy arivo aza lavo amin'ny akavananay raha iallo amin'ny akavianay tsy antsa aminay zany ijery maso fotsiny izahay hitanay ny tena famarin'Andriamanitra andratsy fanahy misaotranao ao Andriamanitra raiko satria lehibe ny fitiavanao
vonjeny malagasy akatonanao, vonjeny malagasy ianaiky anao, na iza naiza, na eto Madagasikara zany, na ny Europe zany Andriamanitra tsara, na ny Australie zany, na ny Amerika Andriamanitra tsara zay an-danitra, na iza naiza toerana misy azy, na ny Afrika, amin'ny anaran'i Jesosy okisy famonjena lehibeny ataonao ny fiainany. Misaotra anao raiko, manafaka ny taotsainao, manafaka ny tebotebona ianao, ary tsy mitratra mampahirana isan'andro, isan'ora, isa-minitra, isa-segondy. Vonjeny ny mpanomponao, vonjeny ny olona rehetra, ny anaran'i Jesosy Kristy. Voninahitra tompo teo anao lery any, fiadanao ny olona kasitranao, ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Alléluia. Amen. Oh, we give you thanks. We give thanks. We give thanks. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika. Raha afaka nanandratra ny feotsika ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra teo tamin'ny teo. Tena ekeo amin'ny folo rehetra fa afaka niseho mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Satria tena mpamonjy mora azo izy amin'ny fahoriana. Androany azy ataovy izay sain'ny tompo ataonao. Aoka atahotra an'Andriamanitra ianao fa tsy atahotra ny aretina, tsy atahotra ny orondro avy tampoka, tsy atahotra ny aretina amin'ny tataovonana, tsy atahotra ny zanatry fikanoany alina, foka atahotra kosa an'Andriamanitra ianao. Ny fatahoran'Andriamanitra ve ataovy izay sain'Andriamanitra ataonao isa. Voninahitra ho an'ny tompo Jesosy ireny. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka manokanao anao raha lasianabavy ray aman-dreny. Tena hiantso an'Andriamanitra manokanao anao amin'izao fotoana izao. Andronao androany amin'io tsy fahasalamana manjoanao io. Tena sitraka Andriamanitra indrindra no anasitrana anao amin'izao retanao izao. Satria zadiny fa tsy anaro mandrakizay ny tompo. Eny fa na dia mampahory azy, tsy maintsy mbola hiantsa ihany izy araky ny haben'ny famindrapony, fa tsy sitrany mampahory na mampalemy ny zanak'olombelona. Manetaina ve ny vatanao amin'izao fotoana izao? Marary venao, mety tsy tsatsankorana virusy fa mety ozy ianao misy aretina ny taiza, kansera mamatitra. Raha fantatrao mantsy pastera fa zany ka nivoako ny anankiray fotsiny samiasa. Ny ray samiasa ny tena marina amin'ny rayako, efa nasorona ny ray. Raha fantatrao mantsy ny tenisy fa zany efa tena tsy maintsy mila mpanafody foana, fa ny tena marina efa tandominy zany atao fahafatesany zany. Andronao androany, tena andronao androany, mino venao, mino ve fa mity androany ty raisinao fanasana. Mino ve anao fa mity androany ty anefaka zany anao, sitsana ny aretinao ary izy fiadanana taon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tongava aminao araka amin'ny finoanao azy, tongava aminao araka amin'ny finoanao. Raha sitraka ao dia hivavaka anao ka raha hivavaka anao ataovy ao mitsatsanao ny tanao dia tena mihitsy mamindrafo amiko Andriamanitra, mamindrafo amiko Andriamanitra, ary mamelany heloko ianao avy ireny zay fa hiteny amin'Andriamanitra mba hanasitrana anao ary dia tomany aminao. Na izany aiza toerana misy anao hito ambonin'ny tany na manerana an'izao tontolo izao Andriamanitra anasitrana anao, satria mahatoy ny tenin'ny mpanompony izy sy mahatateraka ny saina izay atolotsy ny irako. Fa mangatafy famindrapo amin'ny tompo anao, hibebao izay tsy nentina ataonao, hivavaka mba hamindrafo aminao ny Andriamanitra. Iaro notsika aloha tsika hivavaka tsika amin'izao fotoana izao isa. Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitra, mianjanjaloatra aminao ny toetsaina tepo-te-panana ny olona io. Hitanao koa nefa nitahotra sy tebotebo manjo azy, tsy miafina aminao ny aretina zay mahazo azy amin'izao fotoana izao. Misy efa amin'ny alina atao teteny izy rovina vao maraina, amin'ny maraina ny andro tao teteny rovina ray vo alina. Misy tena matsiaro tena tsy manana an'izay tsara ny faladiny intsony, fa mitebotebo fatratra hoe anao ana ihany mety ho faty avy so velona amin'izao retina manjo azy zao.
Jesosy io androany dia mangataka aminao amindra fo amin'ny olo io ianao, amila ny helony ianao, satria hitanao miteny fangatahany famindrapo avy aminao ny minitry ty. Vonjeo izy afao sy trano any fahagarana, ary mampamponao miteny mafy ny aretina, mianara Jesosy miala amin'ny olo io ny aretina. Tratra ny fanentanana, tratra ny fanentanana, ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fanasitrana, raisy ny fanafahana, ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ao kotsapany amin'ny tenany amin'izao minitra zao, fa afaka izy, afaka izy, sitrana izy, ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo, misaotra anao satria araka ny teninao dia mahatony teniny ny mpanomponao ianao, mahatateraka ny saina tolotsy niraka ao ianao, ka mahampanompon'Andriamanitra mino araiky fo taterano ny teloko ny vavako, raha hivavaka ny olona io ianao, hivavaka ny olona io aho dia anasitra anazy ianao ankehitriny, mino fo amin'ny tanteraka, anamarina ny famarinana ny teninao aminy, sy trano izy, esory ny fanentenana, tratra ny aretina, sitrana izy, ary ampodino fifaliana ny faorina mangidy dia mangidy manjo azy. Voninahitra tompo teo aminao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra levetsika ny havana malala, raha afaka natateraka ny fitaoam-pivavahana sy fitaoam-panomponan'Andriamanitra teto tamin'izao androany izao, izay fitaoam-pivavahana miainga manokana avy eto amin'izao tokantrano izao, ary noko fa hiparika amintsika zay everiko fa efa tena maro dia maro tokoa maneran-tany andray tsara zany fitaoam-bavaka teto androany zany. Raha izao no vao nanokatra ny fitaovan-tserasera anao ka nahita amin'izao video direct izao, dia ambarako hotain'Andriamanitra ny ianao, hotain'Andriamanitra ny ianao, mipetraka sy mivalonao enregistrement ao zao afatsasa rehetra milan'Andriamanitra atsika tamin'ity androany ty zao, mba mpitao re raha mba fantatro anasoanao, zarazarao amin'ny hafa, ambarao amin'ny hafa, raha mitondra fahasoavanao dia mba halazao amin'ny hafa, mba ray fahasoavana ihany koa izy, mba voninahitsy ny anaran'ny tompo. Aza matahotra fahitanao Andriamanitra, aza matahotra milo fotsiny ihany ho ny tenin'Andriamanitra, fa ny fahagarana aminao ny tompo. Hotainany ianao, hositranina ny aretinao, hovalina ny famatonanao, isy fifaliana lehibe ny ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ary toetra ao anatinao anapaka mitokatra aminao ny fiadanana. Paster Jean-Paul larako tenerina manao vinomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, hitanao amin'ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ray aman-dreny lalasiana bavy malala, samy hitain'Andriamanitra avokoatsika mianakavy isa. Fitaina no mifamindrana